Saorantsika hatrany Andriamanitra mbola manome tombo-potoana, tombo-pahavelomana ary tombo-tsoa antsika ao anatin'izao fiombonam-bavaka izao. Koa asaiko ampitiavana ianao amin'ny antom-bavaka manokana amin'ity fotoana ity. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Rainay tsara indrindra sy any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao izahay. Satria tombo-tsoa anay mbola afaka manonona manokana ny antom-bavaka amin'ity fotoana ity, izay sitraka indrindra ny ahafahanay mantanteraka izany amin'ny fiadanam-po sy fahatokiana noho ny famelan-keloka avy aminao. Tondra-bavaka manokana ary izahay ho an'ireo atleta izay mpanao fanatanjahantena. Tompo malalo, mety ho sehatra fivelomana mihitsy izany professionnel. Mety ihany koa entin'izy ireo fampiasana fitaizam-batana ihany koa, na fialamboly fa mangataka izay tompo, satria sady fanatsarana ny toe-pahasalamana izany no ihany koa ilana hery sy tanjaka. Koa anoana azy ireny hatrany ianao ny amin'ny fanapahan-kevitra, hanome azy ireo ampitombo ny fahasalamana, ary indrindra tompo mangataka mba hiaro azy ireo ianao eo am-panatanterahana izany fiainana izy ireo izany izay efa nanolorany tena. Tompo malalo, mangataka koa izay mba ho tohananao hatrany izy ireo, satria mba ho modely ao anatin'ny izany fanatanjahantena izany, ho fanentanana ireo izay mety mila manao fampiasam-batana eny amin'ny fiarahamonina eny. Ianao ne hiasa amin'ny alalan'izy ireo, ka tsy izy ireo ihany no ahita ny tombontsoa amin'ny fiarahana aminao sy ny fiarovanao, fa ireo izay mifampikasoka aminy koa. Koa tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.